Fanalay dimy hanatsarana ny kalitao amin'ny fiainanao. Tsy fantatro ny kalitao amin'ny fiainanao fa aza atao tsara manatsara ny kalitao amin'ny fiainanao. Izay indray no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko an tonga soa anatin'ity vidéo ity mino fa salama tsara ianao raha tsy salama ianao dia manonona fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy. 20 isanjato amintsika no manaraka amin'ny page manao j'aime fa mbola tsy abonné amin'ny page dia manasanao mba hanokana segondra vitsy ahafahanao misabona amin'ny page mba hita vidéo maro tahaka izao fomba 10 hanatsarana ny kalitao amin'ny fiainanao. Voalohany, atsarao ny manodidina anao. Faharoa, atsarao izay miditra ao amin'ny sainao. Ny kalitao amin'ny fiainantsika dia miankina amin'izay ampidirintsika ao an-tsaintsika. Fahatelo, hainao ny pression tsy ilaina. Faefatra, esory ny adi-tsaina izay mitondra rarin-tsaina na hoe stress. Fadimy, mitadiava asa mety aminao. Raha tanterahanao ireo atsakany sy andavany dia ho hitanao fa tsara ny kalitao amin'ny fiainanao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, mi-like sy mi-commenter sy mi-partager. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Veloma tompoko.